Kapalina indray no iarabananao manaraka anay anatin'ny fandarana mitoetry ny andro amin'ity aliny fahavalon'ny volana May roapolo sy roa arivo ety mpiasika ny andrafitra ny mitoetry ny andro kosa raha ho an'ny telo andro ho avy ho andrabitso aloha dia mbola ny tsy hodrivotra malefaka zay ovaova tsy maro toerana amin'ny faritra sasany no andrafitra ny mitoetry ny andro anomboka itoera tsikelikely kosa ny alizay any amin'ny roa andro sisa. Raha fiantraikan'izay ho an'ny toetry ny androntsika ary rapitso maraina dia somary andrahoana amin'iny faritra Nalanjorofo sy ny faritra Tsinanana iny izay arahan'orana malefaka moa amin'ny manamorona ny morontsiraka ho an'izay faritra izay raha amin'iny faritra Vadivavy Atsimo Tsinanana iny kosa dia ahitana orana malefaka ny maraina somary andrahoana ny eliny Tsinanany apovoantany manontolo raha doka isy andian-javona kosa ny voa maraina aty amin'ny faritra Menabe any amin'ny faritra sisa dia andrahoana vitsy mitolakandro an'izay rapitso izay ary dia mbola mitoetra ahitana orana tandrifin-drahona amin'iny faritra Vadivavy Fitrovinany toraka izany ihany koa ny morontsiraky ny faritra Diana sy ny faritra Sofia somary andrahoana ny ilana Tsinanana apovoantany zany hoe ny ilana Tsinanany tapany atsimon'ny Analamanga mahazo ny tapany atsimon'ny Tasy vakina Karasy Amoromaniny zay mety arahan'orana tandrifin-drahona izay faritra zay ho an'ny alina mbola mitoetra tany ny orana malefaka amin'ny morontsiraky ny faritra Analanjorofo sy ny faritra Atsinanana ary ho maina tanteraka hatrany any amin'ny faritra sisa. Mikasika ny vina amin'ny maripana ho an'ny rapitso indray dia somary hidina zay ao anatin'ny telo andro ho avy angatsitsika manodidina ny 10 ka hatramin'ny 9 aty amin'ny apovoantany ny ambany indrindra raha doka 7 ka hatramin'ny 9 ny maripana ambony indrindra aty amin'ny morontsiraka Atsinanana manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 ny ambany indrindra raha doka 17 ka hatramin'ny 20 ny ambony indrindra ny morontsiraka Andrefana 18 ka hatramin'ny 20 ny ambany indrindra raha doka mihoatra ny 20 ny ambony indrindra mbola 5 trany aloha ny ovinavina ho an'ny maripana ambony indrindra dia tazana zany any amin'iny faritra amin'iny Antsohisy Boeny iny ihany no ahitana an'izay maripana ambony indrindra izay dia izay indray no masaka azona tsotra anao tamin'ity anio ity makatsitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany manasanao manaraka indray veloma tompoko.